Miraba antsika rehetra indray amin'izao andro alatsinainy izao fitomboan'ny herinandro manantena antsika rehetra ho salama lalandava ho alaviry ny fahasahiranana rehetra isan-karazany miazakazaka fona ny zava-mitranga mikasika ny Madagasikara migrevy ny mpiasan'ny ambasady ny Madagasikara ao Paris fa migrevy zareo fa tsy mataty tsony hony ny ataon'ilay conseillère anankiray satria misy harcèlement, misy dénigrement, misy menace koa ary dia migrevy zareo dia efa mivoaka ny sara eo tokotany zareo mitapim-bava dia miakanjo mainty daholo dia mitondra an'ilay pancarte hoe ambassade en grève dia misy malagasy maromaro be da be akory ary tena tsy mahazo lesaka mihitsy voalohany aloha miteny hoe tsy mahasamby tava hony fa manao masque sy manao capuchon ore olona izay rehetra samy seho sady miteny no miseho tava mitovy amina inona ny hafarana mahazo fandrahonana zay mahazo menace hoe tena menace de mort mihitsy jerijereo aorinanao ao fa tsaitsay efa voaterina metraka plainte de réserve zany no mahazo ny malagasy rehefa ohatra ka miseho tava mitovy amina dia sady samy teny dia donc ireto olona reto mpiasan'ny ambasady reto manao masque dia manao capuchon dia faharoa manarakaraka an'izay koa dia ozy ny malagasy sasany hoe tsy tokony aderadera ohatran'izao ny problème entre malagasy fa tokony samy réglena en famille zany hoe le linge sale se lave en famille tsy poinsa mihitsy zany fa voalohany aloha aty a France no mitranga le zavatra na maso voe anao na consulat na inona dia ny législation du pays no mitondra azy aty a France ny grève dia droit fondamental tsy azo kitikitihana io efa nametraka préavis de grève zareo dia donc afaka manao grève dia ny faharoa sady tena important be ny harcèlement any amin'ny toeram-piasana dia efa tena faizin-dalàna mafy dia mafy mihitsy nanao communiqué pour éteindre le feu pompier ny ambassadeur dia hita mitalatra be mihitsy hoe il a pris position satria hoe miaro an'ilay olona voaroroy anaovan'ny mpiasan'ny ambassade de grève zany bref monsieur l'ambassadeur c'est de bonne guerre dia sady komo efa malaza be mihitsy hoe io le olona zay voatondrotondro anaovan'olona grève izao io dia olona farak'izay akaiky an'ilay super président dia ilay super président no nametraka azy teo donc sady milaza hony izy tena mitatatata partout hoe izy dia intouchable zay ny zava-mitranga na aty na any Madagasikara dia super président mametraka olona dia zay olona rehetra apetrany dia intouchable zay ny momba an'iny fa dia manome fankahirezana mba ahazo ny rariny dia manome fankahirezana ihany koa ho an'ny ambassadeur c'est pas votre place n'est pas simple du tout entre le marteau et l'enclume bref misy vidéo anankiray mivoaka koa any citoyen malagasy anankiray olona farak'izay tsotra miteny mba mamakafaka an'izay zavatra iainany dia tonga saina mivalaketraka miteny izy hoe phrase anankiray fotsiny no hoetiketo satria misy fifandraisana amin'ity vidéo ity ozy izy hoe matimaty foana ozy ireo olona niady ho an'ny firenentsika tamin'ny 29 mars 1947 satria efa ho avy zao io daty io matimaty foana izy fa fanjanahana amin'ny endriny vaovao no mitranga amin'izao fotoana izao dia ny tany sainy teo ny sinoa ny karana sy ireo vahiny rehetra miakapare ny areny ny Madagasikara tena izay mihitsy ireo vahiny ireo dia manao fanjanahana amin'ny endriny vaovao fa ny tena zava-doza dia ny fanjanahana amin'ny endriny vaovao ataon'ny olona anankiray zay lay lien entre les vidéos an'le rangahy igny sy ity vidéo ataoko ity
fanjanahana amin'ny endriny vaovao satria olona anankiray ihany olona anankiray irery ihany no manana pouvoir colossal ary de mampiasa an'io super président hoe super Crésus et super ministre de la justice hoe mamono firenena io rangahy io efa fantatritsika zany ny mpamatsy vola ny communauté internationale mpamatsy vola koa de efa nisitona lakilosy iny be da be hoe atsaharo io mainmise io monopole ataon'io mena ambony mena io ny groupe parlementaire frantsay izay nalefa tonga tany Madagasikara nanao audit satria mikasika ny vola aide publique omeny fanjakana frantsay ho an'ny Madagasikara par le biais de l'AFD, Agence française du développement efa tonga tany de efa nitendy niverina teny zao efa nanao compte rendu aty rehefa ohatran'ireny rehefa hoe groupe parlementaire de en direct de azony rehetra arahana le compte rendu de tena mazava be tsy roborobo mihitsy ozy ny firenena malagasy eo amin'ny lafiny hoe développement fa satria misy groupe parasite de indrindra misy olona anankiray économique un homme très influent izy tsy nanona anarana fa fantatritsika hoe izy anteny lazaina misy un homme très influent izy mibodo poste important eo amin'ny voan'ny économie de sady mametraka ny olony rehetrarehetra izay tompoko dia endrika fanjanahana ary tena fanjanahana farak'izay ny ao an-trano ihany no aripaka zay ane le efa niteneniko teto foana hoe io olona io tsy mandrarahany zany hoe Madagasikara zany io olona io tsy manana na 1 milligramme any hoe fitavatandrazana tsy manana zany io manana compte offshore be da be io manana ohatray izy anisany tena mpanan-karena malaza indrindra eto tany ho za tsy miteny hoe Madagasikara na hoe dans l'océan na hoe j'en sais rien na ty Europe tena eto tany anisany tafiditra ao anatin'le voaroroy ao anatin'le hoe Panama Papers io efa nazavaiko maly de mbola asiko teny kely eto fotsy zany Panama Papers zany de natokana ho an'ny olona farak'izay manan-karena indrindra eto tany kanefany tsy mandroborobo tsy mitondra ny arenany any amin'ny fireneny de tsy mandroborobo ny toekarena ny fireneny fa de any amin'ny paradis fiscaux zay le fanjanahana vaovao mitranga amin'izao fotoana zao tondrotsika foana hoe ny karany ny sinoa mariny zany fa ireo olona ireo izay tena manao zay ambotry ny firenena ny sasany tsy izy rehetra fa ny sasany de tena mariny zany fa io mena amboniny mena zay tena super président io no tena mpanjanaka farak'izay mpamisavy malemy ny ao an-trano ihany no aripaka vakiko aminareo le article anankiray fa tena mahalaza azy mihitsy ny ohatry ny ahoana ny laza ny Madagasikara ataony à cause de cet homme de ohatry ny ahoana no ny atombohan'ny abibiny ampiariny amin'ny Roly Mercia satria zay le votoatin'le resaka hoe izy dia anaovan'ny PNF enquête Roly Mercia tonga taty en France nanao témoignage momba ny enquête io de nanomboka teo ny abibina ary tsy nitsahatra tsony mandrak'izao efa navoakako tam'lahady teo ny sariny Roly zay tena farak'izay efa tena osa tsy hianona amin'io monsieur Mamra Vatomanga tsy hianona amin'io izy fa hotody hatramin'ny farany amin'ny tanjona mikendreny de vatapaty no ivoaka ao amin'ny fonja ao an-tanimora enareo manam-pahefana rehetra mahatahotra amin'ny foro-drambo eo alohanan'io rangahy io no tanana voalohany
mamono any Rony Mercia. Ianareo no tanana voalohany mamono any Rony Mercia satria mieritreritra i Mamy Ravatomanga dia zay koa no arahanareo bêtement mieritreritra i Mamy Ravatomanga hoe i Roly no rangory fototry ny afo an'ilay enquête alefan'ny PNF nefa fantany tsara mihitsy fa tsy zany fa ianareo no tia ny rebrebena satria nareo mety hoe eritreretiny hoe satria tsy zay komoa zay ny tena zava-mitranga ianareo tsy mahita lavitra noho le bout de votre nez fa apprécier Andra Vatomanga hoe i Roly ny tany dia mino ery tsy mandeha mampiasa ny faripahaizana anananareo manao enquête mijery hoe aizany marina aizany diso vakiko aminareo ny article anankiray mikasika anio enquête nataon'ny PNF io azahoanareo tsara hoe ny PNF ny fanjakana frantsay no manao enquête satria izy te halala hoe taiza Andriamatoa Mamy Miaina Ravatomanga no nahitanao vola nividanana an'ireo zavatra bidabe ireo. Donc zao le izy zao. Un milliardaire malgache dans le viseur du PNF. Le milliardaire malgache Mamy Miaina Ravatomanga, qui se fait surnommer Mam, est mêlé à l'affaire Balkany. Le parquet national financier enquête sur un éventuel blanchiment d'argent sur fonds d'investissement immobilier douteux, Tiroli non teny zany fa panao gazety vahiny no miteny zany mbola disponible sur internet io dia toizako lay article zay lazaiko Tiroli nanoratra an'izany fa journaliste antsoina hoe Bérénice Alaterre zay ny anaran'ilay journaliste nanoratra anazy dia toizako le izy le sulfureux homme d'affaires classé par Forbes parmi les 10 plus grandes fortunes de Madagascar en 2016 se trouve dans les petits papiers du PNF en lien avec la galaxie Balkany. Son nom est apparu en février 2016 sur le bureau d'un magistrat du PNF qui épluchait les comptes du couple Balkany. C'est donc bien loin de Levallois-Perret que débute une trouble histoire de blanchiment en bande organisée et de fraude fiscale, motif de l'enquête préliminaire ouverte par le PNF. Dia mbola tsy nionina teo tamin'izay fa tena nanao enquête mihitsy lavalava le article fa tsy ovakiko aminareo daholo akory dia mbola tsy nionina tamin'izay io mpanao gazety io fa mbola nanoratra hoe Mamy Miaina Ravatomanga n'est pas inconnu de la justice malgache. Tiens donc, il a déjà fait l'objet d'une enquête du Bureau indépendant anticorruption, Bianco donc, sur des soupçons de détournement de fonds publics. Des soupçons de détournement de fonds publics. Aizazo zany enquête zany. Zay le hoe fanjanahana amin'ny endriny vaovao. Bref, je continue l'article. De plus, au printemps 2016, son nom a surgi dans les Panama Papers. Il y apparaît comme actionnaire d'une société offshore enregistrée aux îles Vierges britanniques. Îles Vierges britanniques zany de olona so dia tsy fantatrinareo fa anisan'ny paradis fiscal tena farak'izay matanjaka be io tsy mandoa impôt tsy mandoa charge tsy mandoa ninina fa tonga dia blangony be zao ny zavatra anananao ray zay dia indrindrindrindra zafady voalohany tsy be fanontaniana mihitsy ny firenena any amin'ny toeran'io hoe île vierge britannique io tsy be fanontaniana mihitsy hoe taiza nahitanao ty vola ty dia azavao ohatra zao tsy be fanontaniana mihitsy io fa dia oentinao volanao amin'ny valizy dia atsofoko any banky dia basta vita ampy zay zany no antsoinao hoe Mamy Miaina Ravatomanga izay malaza ho super président izay manezika sy mifofo ny ainy Rony Mercia satria Roly dia nanao témoignage taty France momba anio enquête nosokafan'ny PNF io. Zay iny témoignage iny no votoatin'ny
plainte napetraky mamy Ravatomanga zay no teneny ny procureur hoe recevable. Iny plainte ny mamy Ravatomanga iny no votoatin'ny procès tamin'ny 7 février teo. Nefara tamin'ny fanagadrana azy 30 mois supplémentaire. Olona anankiray no tianao vonoina monsieur Maminiena Ravatomanga fa io zavatra ataonao io izay ataonao en bande organisée miaraka amin'ny procureur miaraka amin'ny juge rehetra, io dia fanjanahana amin'ny lafiny vaovao. Fanjanahana io satria botrinao ny firenena, taritinao anekady ny firenena. Roly Mercian no tianao vonoina fa tsy takatry ny sainao taritinao anekady ny firenena dia enareo juge enareo procureur irehetra izay manaiky ampiasain'ny mamy Ravatomanga ohatrany totoa kely manaiky ampiasain'ny mamy Ravatomanga hoe ty olo ty vonoy. Dia manaiky ianareo mampiasa fitaovana fanjakana farak'izay sarobidy sy saropady dia ny fitsarany zany. Ampiasainareo io fitaovana sarobidy sy saropady io mba amononareo any Roly. Io olona rahanareo baikio tsisy rarahiny an'izay Madagasikara na azy tsy mandrarahany Madagasikara io, tsy manana zany notion de patriotisme zany io. Raha manana zany notion de patriotisme zany io dia tsy manana andreo compte offshore sy ireo société offshore aty reo fa ataony any Madagasikara ny volany rehetra, ny volany rehetra ary poroboroboana ny économie any Madagasikara. Tsy izay ny zava-mitranga. Ny PNF no manao enquête dia rebrebe ny lohanareo dia ianareo koa tsy matakadavitra fa dia manaiky rebrebe ny lohanareo hoe i Roly Mercian no nanao an'izany no rangory fototry ny afo io. Dy PNF io reo olona fa tsy ohatrany any aminareo. PNF tsy azo atao an'izany hoe mba jereo ingery rangary fa ohatra manodikodina vola ça ne marche pas comme ça. PNF efa lazaiko fa mbola veriko etondray ny chef de cabinet Nicolas Sarkozy, ny diadra Nicolas Sarkozy nosazina 2 ans en prison fa nanao appel zany no tanjaka sy professionnalisme ny PNF fa tsy ohatrany any aminareo hoe miantso Maminiena Ravatomanga dia iny fa zao ny chef d'inculpation le 7 février dia ovaina miantso Maminiena Ravatomanga dia makagoma dia ovaina ny chef d'inculpation. Zavatra pièce efa lany andro prescrit no votoatin'ny dossier ny plainte napetraka mamy Ravatomanga dia ozy ny fantatry ny procureur tsara zany dia ozy ny procureur hoe recevable io. La risée de tout le monde, nous sommes la risée de tout le monde. Tenenina dia avy keo manampitrotraka ny procureur général de la cour d'appel mamoaka pourvoi en cassation. Zany rehetrarehetra zany dia baiko azo avy any amin'ny Maminiena Ravatomanga satria tsy inona i Roly nanao témoignage, nametraka témoignage tao amin'ny PNF momba io vola angatahan'ny fanjakana frantsay hoe taizana ahitanao vola ny hividiananao an'io zavatra io. Le affaire Balkany efa teneniko fa tena affaire tena farak'izay malaza be mihitsy le affaire Balkany io no misy any mamy Ravatomanga tiako article hafa. Reo article asehoko reo tsy article nosoratan'ny mpanao gazety malagasy reo fa article nosoratan'ny mpanao gazety frantsay. Ity any l'Express France ty no tena article tena ça c'est un vrai dossier. Io no tena midétaillé ny fandehandresa zareo fa mbola mbola disponible sur internet au phone io amin'ny archive voainganako no nandefa anazy tany amin'ny any amin'izay tokony andefasana azy dia eo anatrehany zavatra rehetra ataony mamy Ravatomanga dia marina ny teneny ilay citoyen gasy miteny hoe matimaty foana ireo olona niady ho an'ny fahafahan'ny firenetsika. Matimaty foana ireny olona ireny fa olona anankiray
olona anankiray tokana no manjanaka amin'izao fotoana izao mibaiko ny olona rehetra hatramin'ny manam-pahefana ambony. Madame la ministre, any aminao zany no mitoetra maranako an'ity vidéo ity nanao appel zay momba n'ilay 30 mois supplémentaire nataon'ireo juge navoaka tamin'ny verdict tamin'ny 14 février teo. Nanao appel zay, ilay dossier d'appel zany dia itotona efa eo amin'ny biraoan'ny procureur général de la cour d'appel. Aza adino madame la ministre fa ny surnom an'ny procureur io dia PG 5 milliards. Aza adino madame la ministre fa io procureur général de la cour d'appel io no anisan'ny tena actrice principale mametaveta ny lalàna. Aza adino madame la ministre fa io procureur général de la cour d'appel io no jokerany Maminiaina Ravatomanga. Aza adino madame la ministre fa io procureur général de la cour d'appel io no anisan'ny manam-pahefana ambony farak'izay mandoto, farak'izay manitsakitsaka ny ajan'ny firenena. Manatenanao madame la ministre zany araka ny efa nilazaiko omaly, manatenanao ho droite dans vos bottes, tsy anaiky ho baikibakona na de manana pouvoir colossal io olona io. De tompamarana anazy de miteny hoe izahay de miandry fotsiny sisa an'io le dossier d'appel io fa zahay keo manana bomba, tsy Mamy Ravatomanga rery no manana bomba na procureur général de la cour d'appel. Samy manana bomba tsika tompoko, monsieur Maminiaina Ravatomanga, samy manana bomba tsika tompoko. Za monsieur vatana eto miresaka aminao, ianao tsy masaka mampiasa olona, manao trafic d'influence, manao abus de pouvoir. Ny statut anao en tant que homme proche du pouvoir no hitondrana ny dossier rehetra. Dikan'izay satria zavatra tsy azonao zany, dikan'izay dia ny firenena no voaroroy amin'ny zavatra ataonao. Tsy haiko na azonao na tsy azonao, tiako lazaina fa de toute façon ianao zany fitiavan-tanindrazana zany dia il faudra repasser. Mirarantsika rehetra anana herinandro sambatra dia mbola mamerina ny fisaorana era-po era-tsaina an'ireo message analy be da be. Tsy afaka mamaly anareo tsirairay fa dia ataoko bango tokaneto. Ny havanay any Madagasikara dia efa mitondra ny compte rendu ny fakahirezana any amin'ny relais mercian any Amponja, dia mivavaka sy mangatapitahina ho any koa ho an'ireo zay mitovy amin'ny relais mercian Malama, Berija, sy maromaro. Rehefa mieritreritra an'izy ngery reto dia tena mahavaka saina. Bref, aleo faranako dia mirary ny vadiny Malama ho anana hery anohy izao hetsika ataony mba hanome sakafo ny gadra izao koa. Dia mirary anay fianakaviana rehetra, fianakaviany relais mercian, ino foana anohy ino n'Andriamanitra fa misy farany ny zavatra rehetra. Bonne journée, bonne semaine tout le monde.